Rojo dia ampeny ny antany rinjo. Ampio aky androany anasan'reto lamban'olona reto fa tsy mianatra ihany ria. Sabotsy androany dia be loatra le iziko. Azafady tsy rojo mihitsy ny hitanao andeha hifokotra anasa lamban'olona izany. Ka raha tsy adalako ataovy ireo ny ianao. O rojo aza mba manao an'izany. Ho Andry ihany anie no antony firetako eo e. Inona no hoantsika ato raha tsy manasa lamba? Adalana rangana ianareo raha fantatra fa mbola tsy mahavelonjanaka maninona tsy ny lingilingy niteraka. Izao ny zaza tsy manan-tsiny no mijaly. Tsy mba mitovy amin'izay zanam-bahoaka. Heverinareo fa tsy mitafianatra moa za raha fantatry ny namako hoe mpanasa lamba ny reniko. Andraiky. Rehefa tsy ianao Andry dia mijanona fa aza dia hitarina be ohatran'izany le resaka. Tsy anao mihitsy koa Zay izanyko. La ho andeha. Meko anao mahereza. Kaizakaiza izy zany ary kala rojo ahoana ny fandehany? Zao fotsiny kia. Ahoana indray ny pilao androany? Miodikodina fotsiny fa nga misy hoe ahoana? Tairo ary ndao hiala raha izany. Okey retsy Zany sy parafetra. Tray amanja se vehivavy resao. Ilo tia amboary. Salut nareo rovavy. Manahoana nareo? Aviranga mba hirevy araka aminay eto Sady mandeha mihitsy zao ty raha misy anareo roa Dia ahoana aky izany? Teranga misy ohatr' izany aiza indray. Mitady aza atao. Sura mihitsy aky tonga dia takaikiko mihitsy indray mipetraka avatsy. Ho ataovy izay mety Ny volana anantsika betsaka fa aza miafiafy mihitsy Tsy maintsy andeha vidy savony indray izany aloha fa mbola tsy nividy ilay olona. Atandro ihany ny andro nefa ry zareo ihany no menimenina rehefa tsy maina iray andro ny lambany. Tokony mba efa ataony vononao daholo ny zavatra rehetra rehefa hoe hampanasa izy. Manahirana ka. Fa tsy rojo ve tsy misotro toka etsy amin'ny bary itsy? Andray rery tompo ty adalany ty zanako hoe. Fa tena ahoana loatra re anako. Raso fahatoniko eny. Rojo, fa ino ty ataondry? Hoe le tiera bofy. Fa inona koa ny kala-piasa ahoanao inona izay ataoko eo? Papa sy maman aza tsy miteny aka izay ianao no miseho miteniteny ahy eo. Lasa rangahy ianao mikisakany lambanay atao madio tsara. Andray Ndry zanaka. Tena hoe mpiasa mihitsy no ilazanao tireninao mahantra. Sola amin'ny famelomanana ao anefa. Izany nataonao rehefa eo anatrehany namanao. Aleoko tsy miteny fa aleo miala eto aingany. Ary fahasolafanareo nga iny Indray no miseho milay ao an-tanàna. Ataovy amin'ny fanaovana azy retsy Andray ty ataony rojo. Tena ohatran'ny nampalahelo andray le mamany teo. Izany izy raha na teny fa ny masony fotsiny nangano any. Tsy mety kosa aloha ny nataony rojo na maditra za tsy mba sahandreny ka tena sa izy.
Tena mila tsovo sasako reto lamban'olo reto. Ketraka ny foko. Tompo, ampio afareraka tanteraka. Atrakao afakivy. Omeo ny herinao zanako. Fa tena hoana loatra ki. Zao ve ny mba valim-pity omendry antirendry miady rery mba hampitovy andry amin'ny zana-bahoaka. Rehefa eo anatrehan'ny namandry izany dia menatra ny amin'ny fisikondry. Piasa ny ilazandry antirendry mahantra. Mitotototo mba hamelolandry. Eny, tsy maninona izany fa hivavaka ho anao anaka. Tompo ane hamindra fo aminao. Tsy mety kosa kiny atao Andry. Marina raha tsy izany indray no nalahelo amin'inonareo teo. Inona koa ny Andry? Izay tiako ihany io. Mba hasainy ihany rojo fa so manody Rendry ve ki dia lazaindry fampiasanareo? Rehefa eo anatrehan'ny olona Andry dia izany ny atao Andry azy. Vaky mihitsy mifono le ramatoa. Hitako hoe gina tsy nahateny izy fa nalahelo. Dia aiza ho aiza amin'izany moa izany ilay tokony hidirandry ka. Sa tiandry ho afa-baraka teo raha ny teneniko hoe neninay io. Ny pozina anie jereo hoe akanjo maloto misarerareraka, ny tongotra tsy mikapa, ny volo zarara voaroatra akory. Ka angamo aky fidiny ho azy izany ny famelomany Andry daholo aliana anton'ireny. Mangina teo Andry. Mba miteny fotsiny ahy mbola ho renim-pianakaviana manko Andry. Manody ane aky ireny sasaka Andriany aorinany raha Andrianao atao ny zanaky Andry ohatr'ireny. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny hafa koa. Misy fomba fiteny izay koa hoe raha zanaka tsy tia iray aman-dreny mitera mba hahita. Izaho lazaiko Andry fa maditra fa raha izaho kosa aloha tsy mba sahanao an'ireny amin'ny mamanay. Reniko foana ninona toerana misy azy. Ny an'ny hafa tsy omeny azy izany. Ny kamboty aza aky tsy fidiny. Aleo koa mandefa mahatsiravina amin'ny resaka Andry. Ohatrany tsy mba namany toa. Mba sainy ihany. Inona indray mampivandravandra anareo eo? Izany indray ny anontanianao. Tsy efa tokony ho fantatrao ve izany? Mba sainy ihany izay atao Rojo. Tena vaky mihitsy ny foko tamin'ireny zavatra nataonao ireny ho anao ary noenao anie no hitototoko nefa dia mahamenatra anao ny fisiko. Piasa ny fiheveranao rehefa eo anatrehan'ny namanao ianao. Mba sainy ihany izay atao sao anenenany. Ka zara patotilo eo fiainako mahamenatra ny fiainako. Maninona raha mba mahay mankasitraka an'Andriamanitra tsara foana anie ny fitondrany. Tsara izany izao aminao. Tsara mihinana tapasina isan'andro vaky izao. Efa mba miezaka ihany ny za Rojo jereo ny lamosiko efa mila hivokana mihitsy amin'ny sasalamba mba hahatonga anao hihinana. Dia mbola tsy hainao ihany ve ny mankasitraka? Tsy mba mampalahelo anao izao? Leo aneny Zao atoro azy misy ny raiko dia anako any rehefa tsy velonao ndraiky. Zay Ary toa mba tsy niaraka indray nareo Sandra androany? Sy pa mampimebe iny. Fa maninona indray? Sa niady nareo? Niady izay. Fa maninona kosa kia? Za nefa za malahelo azy. Dana jereo any an-tranony any izy raha malahelo azy. Ka na ny tranony azy tsy hitako koa. Fa atoroko an'ilay Izay mihitsy mety izay roa koa mbola hiodina kely. Surary. Fa inona izany nampiadanareo sy Rojo Izy mba tenenina amin'ny tsy mety ataony indray no avavy.
Fa misy inona? Ka hitany lahy, le vehivavy mariny ane ka reny ny fahatsipiasan'izany. Ataovy sérieux koa e. Mariny, zaza mba tena nalahelo an'le ramatoa mihitsy. Dia niteneniko tamin'izay izy dia za indray no nanaovany vava. Za zao tsy resahan intsony. Tena vehivavy tsy fakavady. Niditra ihany raha tokony niditra tamin'iny. Fa iny koa aloha dia ataony raha doka kely aloha fotsiny. Haiko tsara iny bandy iny. Aleo ataony ihany, tsy mahay miaina loatra. Renonao ny ankin-drindriny irery taminao ve rangahy dia ampitovianao amin'ny mpiasa? Mahteritreritra tsy. Dia izay ny olako pastera, tena mila okivy andraindray. Manontany tena mihitsy aho hoe za ve tsy mahay mitaiza sa ahoana e? Mahereza madame voahangy. Tsy hoe ianao akory ny tsy mahay mitaiza fa le zaza amin'izao mihitsy nge maditra e. Aza malaelo amin'izany fa apetrao amin'ny tompony adinao e. Fantany izay mahasoa sy hitondrana ny fiainanao. Ary izy koa ane afaka mikasika amin'ny fony zanakao iny e. Afaka manome azy fo vaovao. Miara-mivavaka rentsika e. Dia aitsy miadana eny izy a. Aza kivy na amin'inona na amin'inona hoy ny tompo. Saotra indrindra pastera ny fampaherezana. Manana ray aman-dreny tokoa manana anao. Jesosy re no isaorantsika e. Mahereza. Dia zay letsiny amin'iny ankizany lahy iny a. Fa tena tafitsabaka koa ialahy e. Fa za hoe vera lafa hijanona amin'iny e. Ataoko fanarana azy fotsiny iny le ty e. Ohatran'izao ve lahy vao nalala anay e. Sady tsy paratsy taiziny koa ataoko iny. Dia iseho amin'ilay nefa ka isipa tsy afaka. Hita letsiko, mampime be. Ny renina aza zany ataony any reniko maika fandravozany. Tsy ho loza. Zay aloha dia tsy ferany e. Za le tsy lehibe ao aminay ka. Fa leo be maninona ki? Olona zanaka mpanan-karena be io ve indray dia leo ahoana? Fa inona mahory Andry ao e? Ka tsisy fahafahana mihitsy. Masika be mamoa anay. Zany eo. Dia inona zany no tindreo atao? Ento manaraka lany amin'ny vilako. So mampikadry zany ko. Za nge tsy zazakely tsony e. Za nge efa 19 ans e, efa ampy taona. Matahotra ainana dia zany azako. Efa hoe tsisy atahoran'lahy zany hoa. Rao ary aloha ny ao an-tranonareo e. Elafy adaly. Zareo amelanao an'izany. Ka tsy maintsy mila mera ihany akina dia zany aza. Eny ary. Dia entolahy za. Okey ary. Sy mpamitonatonana tsy manaja tena. Manao ny Rojo? Ahoana pastera? Afaka mba miresaka aminao vetivety zay zanaka. Ohatran'ny maikamaika ihany Rojo a. Tsy ela nge fa 10 minitra ihany no angatahako aminao e. Lazao izay lazainao fa maika e. Zao anaka. Miverena amin'ny tompo ianao fa aza variana amin'ny fahafanaritana mandalo sy mametaka eto amin'izao tontolo izao e. Zay ve? Misaotra fa voaray. Rojo a, manajany rainao sy ny reninao ny tompo. Aza ampahoriana re ny reninao fa tena tianao anizy iny e. Noho ianao no aretany mafy. Veloma ianao ka? Tapitra ny 10 minitra. Efa mihoatra azy. Mba saino ihany e. Mivavaka ho anao ry anako.
fa hoaizy tindriny mangoronetana andeha andeha hoaizy indri ahoanao inony izany andeha hitady fiainana tsaratsara kokoa fa aleo fahantrana sakafo tapatsinay rojo aza manao an'io re asa tao azao fa mijaly tsy manana afa-tsindringe zahy ndanandray manambadaka matotia na mitera nga tsy efa fahanaonao izany sombinaiko mantoalika eto anatrehanao aza manao an'io re mijanona mbairanga ianao lasa faty rojo miandry ny fiverenanao eto foana anaka tompo amindrafo amin'iny zanako iny aza mahafoy asina maditra azy izy lasa tonga le zanako pastery zany ve de lasa iza hony tsy fantatro naoriny taony etany de lasa izy mivavaka ho azy rentsika madamo voangy toy ilay zanaka daly iny verinao ihany izy rehefa vita ny sitrapony ihany fa ny mazaka ny fitiavan'ny tompony oka isintona azy tena mafy zao pastera tsy manana afa-tsiny ane azoko tsara ka mila mahery ianao vavaka rena atao betsaka ao iaray vavaka tsika sotra tompoko Sandra oay mamandrojo manahoana ke lasa tonga ke rojo fa lasa izy tsy fantatro naoriny taony etany de lasa izy indri zao ny fanantenako hoe mba mahita azy fa nareo roa mba mpinamanako tena tsy hitako rea zay roa koa nefa tsy miresaka tsony zao tato ato no teneniko izy tamin'ilay zavatra nataony anao iny de tezitra tamin'iny izy de tsy miresaka tamin'ny tsony ny anao vavy zany ve de lazay zarikizay zanako zay aleo izy hoany mamandrojo rehefa tsy laitra anarina de aleo fiainana no ananatra azy rehefa voadona marary any ve izy tsy hitodika sy hiverinao ihany tsy haindry marina kizany fondrainy zany zanako ngeky iny tiako foany na adala na endry iny azoko nge zany fa sainga safidiny azy inona moa no azonao atao fa de mahereza ony tokoa letsy fa lasa nanaraka ny toko nga rojo ina kia za zambagaga efa mba niteny an'le tana any fa aleony anandrana raha tia hita ohatray zana raha tsy mampalahelo mihitsy le mamany io aleo anao rehefa midovotra ampoto any ve izy tsy ahalala hitodika eo ihany leony miaina loatra ka mampalahelo ka avela ho any zany fa ze asoan'ity fiarahantsika ity everiny sao elahano ohatrany tokokoa aiza kosa indrindray tonga de etiko any amin'ny dada de ampiakariko vady ho hitantsika eo ary zany tamana ihany ve ndre tamana ka efa filambaniny kosa raha mbola tsy tamana amin'izao ny sakafo mitobaka ny revy moa zany de efa tsy lazaina tsony tsara kely rehefa afa-pondry ataovy izay mety misaotra lesy fa ela tsy mba maharitra mijanona ty amiko mihitsy ny tena mampalahelo azy zaoko ka za kosa neky miasa inona ary mivolanaovako ny sitrapondry reo raha tsy miasa indray ahiko
ve mandro rosa tena toky mifampitatana amin'ny vehivavy ery apito io mahazo amiko io androany. Mpamadika zao ve le hoe miasa toky fa zao ahoana zao efa hitanao zao. Andray dia vitanao ve namadika zao ny tokom-pitiavana nomenao azafady aloha za mbola tsy nanome tokom-pitiavana anao. Ny anao no adalana ny manaranara-poana sady ny tena marina koa zaranga tsy tianao zany io hitanao io vadiko mazava dia aza mifampitaditady tsony koa. toky zany be voky dia omeko anao zany ny mahereza raha zaniko dia zao rery eo na esotra efa tsy vita Andray andao aky malala andeha. lehilahy tsy fany mpamitaka fa hoana koa reto etako eto ambaravarana reto. Andray tena nahavoaka ny tato ny etako fa izy zany tonga talohako tato dia inona ny ataoko vola atao firimody aza tsisy akory neniko marina takizay mba nandinika kely vao nanao zavatra. Vezivezeko teny amoron-dalana mba hakanko nkiboko ty efa tena ongeza efa ho teraka nefa nalamba iray andraisana n'ity zazy ty aza tsy misy aty amiko tapaka rangany efitra aterako ny zanako dia ariko aleo mieritreritra azy hoe misy olona mitaiza dia mba velona sy mihinana izy toy izay hiara hijaly sy ho faty miaraka amiko eto. Ndry neny mifona neny izay vao tsaroko ny anatrao rehetra asa hoe todin-dranomasina nalatsako ve izao za tiana niverina ny aza atao menatra tsy sany fanatrika aminao akory kanosa ve za tsy te hampitondra lahelo azy tsony aho fa efa betsaka izay alahelona tambesatro azy izay aleoko zakaina rery ny adalako. Teraka soma tsara ihany nisy olona mba haniantra tapaka ny hevitra fa ariko le zaza dia andeha hivirina ny amin'eny napetrako teo amin'ny vavahadin'olona mpanan-karena izay izy dia lasa tsapako hoe nananao foana ihany teo vao tsapako izany fondreny izany satria tena nalahelo mafy anjanako saingy tsy afananoatra indraindray te hitrotra mafy mandinika sy mieritreritra ny fiainako hoe zao ve le atao hoe tody. Famingana izany tongotra izany ka ahoana re ozy neny raha mahita ty eny le trambonginay fa manangasaka oay eo rojo Sandra elaka izy izany fa taiza foankely tany akia nahodikody ny fiainana tany dia zao ve vao tonga saina nga ity avelako aloha indry fa maika hita neny aho zany
Rojo a, nenareo angeka Maninoneny? matika izy a, vao lasa kelikely ndry. Maninona? Courage kia any a. Tsy kosa tsy mba afaka mifona tamin'ny kory a, tsy afaka nanontra ratsy vitako, lozako neny a, tsy a. Mangina kia, andao aloha any an-trano. Rojo, fa hoaizy ndry Rojo a, miverena ty ndry. Pastera. Sandra, fa misy inona e? Tonga any nge Rojo e. Zany ve? Dia aiza izy? Tena adalako pastera. Nolazaiko azy ao marina dia lasa nirifatra ohatry ny adalany izy. Oa, dray. Tokony mba niandrasanao any no teny azy, fa tena soka be taminy a. Tena zany mihitsy. Dia inona zany no atao? Andao izy tadaviny e. Zany mihitsy. Ndao fa so mananao foana any iny. Mifona neny a, mifona. Raha azoko naverina ny lasako dia naveriko saingy indrisy. Ry amin'ny fasandry izy. Andao atoniny iny. Rojo, okakizay a. Mahere zanaka. Fotoana zao hijoroanao. Niverenanao ilay fitiavana voalohany raha tena tianao ny reninao dia ny fiovanao ny tena fifaliany tamin'ny androm-pahavelomany. Andao iandroso iverinao amin'ny tompo e. Fa raha iverina ianao izy dia ho raisiko indray. Mialinareo tsy aminareo ny toerako dia moramora aminareo miteny azy. Rojo a, fitiavana Andry nge kino ananarana Andry e. Mangina eo koa Andry Hoaizy Andry e. Avy anao aloha izy anaka kasena any a. Mivavaka ho azy no andeha atao. Ny olona rehefa voadona dia miverina amin'Andriamanitra ny ataony ary mandray anatra sy lesona. Fa za kosa nefa toa vao maika ny rifatra ny voatra adala ve ny fiteny azy. Niverina niakatra taty andrenivohitra ary lasa nanao adalana. Kosa aloha raha ngatera miseho miverina eo ny reny izazy io dia tonga dia gadraiko tsisy atakandro mihitsy. Reny adalatsy. Maninona raha tsy miteraka raha toka tsy vonina indray andraikitra e. Aza atao mifanehatra amiko fotsiny aloha fa dia ataoko mahita e. Tsy ezako saina. Adalanao ty andray azoko. Maninona raha navelo faty teo? Ndreny aiza tsy tia azy? Mba olombelona ihany re sady mba niteraka. Zazakely efa ankin-dranomasy teo am-bavahady ve dia mbola tsy ho raisina ihany? Na dia efa hainao fovato ohatry n'inona aza? Dia omeko anao zany no mahereza mity antitra indray vao hiverina hitaizako. Mangina eo koa e. Za tsy tia an'io izany fa adidiny dia ataoko. Zay ataonao e. Inona ny jerijerena? Ahoana? Amely kely? Fa inona? Manandrana rikala zay vao mahita. Fa toa ve tsy zava-mahadomelina? Ka andramo dia hitanao e. Efa antitra moa tony dia mbola mahita an'izay mifoka zava-mahadomelilako. Miay koa izay. Aleo rangahy andramana. Somba mampitony an'izany an-tsaiko izany koa. Miay kely ary. Oh, tsara ve? Mandamina ka miakatrakatra mihitsy
nanomboka teo dia nifandray izay sy aja lasa mpinamana fa nanomboka teo koa dia voafatotry ny zava-mahadomelona tena hoe voafatotra nangataka ny asa tao amin'ny driaja ka koa ny aterako sy ny agagako fa tao amin'ilay trano nanariko ny zanako ny nisy andry zareo ary hitako soma tsara tao koa ny zanako sady faly any sahirana vako ny foko fa tena ataon'ilay vadiny haja taizandreny kely ilay zanako tena hoe tsy tiany mampalahelo ilay zaza za koa nefa tsy samy laza ny marina fa matahotra ny gadra fa faly fotsiny aho satria eo anilan'ny zanako. O Rojo, ahoana izay madama be? Za kely aza mba atao an'izany fa nga mbola midongy kely indray nga hono zato izy. So voafetako ny tamaina eto za ty za. Lasindry miantsena. Dia eto any izazo io fa mitabataba makalely sofiny eto fotsiny. Entiko koa ny ahy fa Andry ahoana? Anka. Entiko izy raha manelingelina anareo Reny efa nataoko listrena ny zavatra vidiana. Okay. Ary maninona moa raha ty raha misy hodiny? Amin'izay misaraka andro dia azoko ny zanako. Otra mety sady tsy ratsy. Aizany aty Pasteur, tena ela izy zany saika tsy tadidika ianao marina. Ela kely mihitsy Mandroso Pasteur misaotra betsaka. Vaovao? Tena misy vaovao mihitsy fa ianao rery anga moa ny ato Ie, madama lasa mivoaka fa ahoana? Mety mihitsy izany. Andao aloha tsika mianaka ary vavaka aloha alohan'ny zavatra rehetra Ka ento ary izay vaovao nentinao maty ange voangy Oviana? teo amin'ny heritaona latsaka teo angambo izay. Indray dia maninona izao nareo vao miteny an'izany? Ka izay vao mitamberina tatandohaka ange fisianao Dia aiza izany ny zanako? eo andrindritsika izao mila anao zanakao. Hatreto aloha izy dia tsy hita popoka izay misy azy Fa maninona nga dia tsy nisy fianakaviana mba hanandray andraikitra mihitsy? Tantara lavabe izany monsieur aja. Fandao aloha izy tadiavina dia raisina andraikitra fa mampalahelo ilay zaza Dia aiza izany no ahitana azy? Tonga izay Rojo? Pasteur, ahoana no nahitanao ato aty? Tsy azoko. Fa mifankahalala anganareo Indray rery tompo izany alaliny hatsaranao sy ny fitondranao Fa ahoana Pasteur? Tsara ho an'ny tompo tsy takatra ny saina ny fitondrany. Fa inona aloha no ataony Rojo ato sa nareo efa mifankahalala? Miasa ato izy. Tsy azoko ka afaka mba hazavainao ve? Ka izy anie ilay zanakao Fa dadako ahoana? Izy anaka no rainao Indray re anako. Fa tena marina ve izany? Marina re zany anaka. Ndreka saika loza. Misy resaka saika ho tantaraiko aminareo koa. Mihaino anao zay anaka. Zanako anie ty zazy ty Ahoana?
Zany nanaraka n'io zaza io teo ambavahadinareo. Vao fitaka, tena hoe tsy hitako izay natao. Na ny trano nisitriako aza tsy nisy. Olona tsara sitrapony mba nanampy tamin'ny terahako an'io zaza io. Mino aho fa tsy amin'ny metsiny ianareo. Dia ahoana izany? Ahoana ny anazavana izany amin'ny saontra? Resao izy dada. Vavaka re no azontsika atao fa soa izy mianaka. Fotoana izao fotoana hiverenanareo amin'ny tompo. Hita eo amin'ny rojo izay amatoran'ny satana anareo fa aino manapaka an'izany ampy izay. Aza manjiny andro lava intsony fa izao fotoana mety. Eny pasteur, tena iova, tena tsapako fa na dia maditra aza dia tsy navelany ho very. Tia foana izy, na dia natositosiko aza. Profon'izany izao fitondrany ahy izao. Iza moa no nahalala fa trano ndraiky ihany nametrahako ny zanako ary izy tompo mihitsy no nitondra taty. Tsara loatra rangano tompo Tena izay mihitsy ana. Dia izay reno izy ry saondra ka azakazaka ao tsy afaka anaran'ny zanako tia hanonitra ny tsy vitako tamin'ny zanako ary tsy tia hanary sy hamely azo irery koa. Dia indry izany no tena renin'io zaza io? Eny tompoko, mifoana. Eny ary faly mandray anareo mianaka tonga soa atao amin'ny fianakaviana izany izay. Misaotra vadiko. Misaotra tompoko. Misaotra Jesoa fa na tsy mendrika sy voafatotra satana tamin'ny rojony aza dia namindranao fo. Ny vahanao, nafahanao, ny andro sisa rehetra iainako mbola omenao dia atolotro anao. Ampy azy vitsy izay. So aza fa mbola nomenao famindram-po, ataoko ampy ianao. Tsara ny tompo. Izy le mpamindra fo, mianatra mandrakariva. Indraindray tsika mini manadino azy fa izy miandry ny fiverenantsika amin'ny mandrakariva ary vonina napatapaka ny rojo vy izay amatoran'ny satanantsika. Tsy ho voavahantsika samy rery nefa izany raha tsy eo Jesosy mamaha azy ka manetre tena eo anatrehany. Maneke iaiko fa tena mila azy ny fiainantsika, mila ny fanafahany. Fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa isika. Inona ny rojo heverinao fa amatoran'ny satananao? Manatona ny tompo, manatona eo am-pototry ny azo fijaliany. Raiso ary ekeo ny famonjeny fa vonina manorojo eo amin'ny fiainanao Jesosy ary vonina masy hanafaka anao. Rojo dia ampeny ny antany irintso.